faly miaravantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao izao indray amin'ity androany ity. Atao resitsika ny ao amin'ny Apokalipsia toko fahavalo ambin'ny folo. Apokalipsia toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany. Apokalipsia toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro misy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany no hazavain'ny voninahiny, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: rava, rava Babilôna lehibe, ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra, ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Fa tamin'ny divay an'ny fahatezerana no ny fijangajangany no nahalavon'ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan'ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatratry ny fitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: miala aminy anareo ry oloko, mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Amen. Izay teny izay no men'ny tompo antsika indray androany, ny aminy hoe faravan'ny Babilôna, ny aminy hoe Babilôna. Ary ny afatra apetraka amintsika tsirairay avy androany indrindrandrindra dia eto amin'ity le Apokalipsia toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaefatra ity hoe: miala aminy anareo ry oloko, mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Ny baiko apetraky ny tompo, apetraky Andriamanitra, apetraky Jesosy Kristy ho an'ny olona amin'ity androany ity, izay mandrehana izao fandaharana miomana eo amin'Andriamanitra ao izao, dia ny hoe: mivoah teo aminy ianareo ry oloko, mba tsy iombona anareo hota aminy. Mivoah tao Babilôna, mivoah tao Babilôna. Izay ny baiko apetraky ny tompo amintsika. Azona ny famonjena, ahafahantsika ho raisin'Andriamanitra, ho raisin'i Jesosy Kristy, ary tsy hiara ny fahatezerana, tsy hiara ny fahamaliana, dia misy toerana mila ialana, misy fomba mila ialana. Raha jerentsika ny tantara any amin'ny tamin'ny andro Sodoma sy Gomora, rehefa hopotehany Sodoma sy Gomora mba nahafahan'ny Lota sy ny vady aman-janany tsy hiara ny loza izay nahazo ny Sodoma sy Gomora, dia mila miala tao Sodoma sy Gomora izy. Tsy miala vatana fotsiny, fa miala vatana, miala ny saina, miala ny fo, miala ny fanahy, tsy hiraikitra tao Sodoma sy Gomora. Ary izay no navoan'ny Lota, satria Lota niala ny vatany, fa ny fony, ny sainy mbola niraikitra tao Sodoma sy Gomora. Sodoma sy Gomora izay tao anatin'ny fahaltona, izay tao anatin'ny fijangajangana, izay tao anatin'ny faharatsiana marobe. Fa mba ahafahany nahazo ny famonjena, dia nila niala tao ny Lota sy ny zanany sy ny vadiny, dia tsy niaran'ny afo nyrehatra avy any an-danitra izy, tsy potika, fa niala tao. Tahaka izany koa Noa, rehefa niteny Andriamanitra hoe: ratsy mandrakariva ny fon'ny olona, ratsy mandrakariva ny zavatra saintsain'ny olona, ka dia ho foanako, ho aringako ny zava-mananaina rehetra. Fa i Noa nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra, ary izay fahitany fity teo anatrehan'Andriamanitra izay no nahatonga azy ny teny taminy hoe: manamboara samby fiara Noa, ary rehefa vita ny samby fiara afaka fitona, dia andefa ny orana, ampotra ny rano rehetra avy any amin'ny loharano rehetra, anafitra ny tany, ka ahafahany Noa ahazo ny famonjena, dia mila niala tao amin'ilay tanàna Noa ary niditra tao anatin'ny samby fiara, ahazony ny famonjena, tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Amin'ity androany ity ihany koa, amin'izao valim-potoana iainantsika izao 524 mba ahazontsika ny famonjena avy any ambony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, dia mila miala tao Babilôna tsika. Inona no atao hoe Babilôna? Mila mivoaka tao Babilôna tsika, mila mivoaka ao aminy. Ty Apokalipsia toko fahavalo ambin'ny folo ity dia entitra mihitsy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe: rafy Babilôna, Babilôna ilay nampijangajanga, Babilôna ilay nampisy fahaltona, ary tena hoe feno faharatsiana. Dia ny teny mihitsy Andriamanitra ny baiko tamin'ny olona hoe: mivoa teo aminy ianareo. Iza moa natao hoe
Babilôna na inona no atao hoe Babilôna. Apetraka antsika tsara zay teny zay, ary manasa anao tena hifantoka sy haino tsara n'izao afatra izao, ho fanafahana anao, hanazava anao fa mila miala tao Babilôna ianao raha mbola ao Babilôna, mila mivoaka ianao raha mbola ao Babilôna. Inona no atao hoe Babilôna? Iza no atao hoe Babilôna? Ato amin'ny Genesis ianao dia efa mahita an'izay resaka hoe Babilôna zay, dia mitohy izany ny baiboly ray manontolo tonga any Apokalipsy, mbola ao foana Babilôna. Zany hoe Babilôna tsy afaka mihitsy atao anaty baiboly fa resahana foana, manomboka Genesis hatrany amin'ny Apokalipsy misy any Babilôna. Iza no atao hoe Babilôna? Ny zavatra voalohany tsara ho fantatsika, raisitsika ny Genesis toko 10. Genesis toko 10 andininy 9. Ary Kosy niteraka Nimrôda, izy no voalohany izay tonga olona mahery tambony tany. Izy dia mpihaza mahery teo anatrehan'i Jehova, ka izany no nanaovan'ny olona hoe tahaka Nimrôda, mpihaza mahery eo anatrehan'i Jehova. Ary ny andohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara. Ary nivoaka avy tamin'izany tany izany ka nakany Asiria, dia nanorona Ninive mba amin'ny Rehobotira sy Kala. Ary resena teo anelan'ny Ninive sy Kala dia ilay tanàna lehibe izany. Ny andohan'ny Babilôna zany na hoe Babela dia ato amin'ity Genesis toko 10 ity. Nisy an'ilay antsoina hoe Nimrôda. Nimrôda hozy izy dia lehilahy mahery teto ambonin'ny tany, mpihaza mahery i Nimrôda. Ary hitantsika izany hoe nanomboka tamin'io nisian'ny Babilôna. Inona moa ny baiko napetraka rehefa nahary any Adana izy? Inona ny baiko napetraka rehefa tapitra safodrano ka namoaka ny Noa mianakavy tao amin'ny samfiara izy? Ny baiko napetrany dia hozy izy hoe miparita, miabetsa, mameno ny tany ary mampanimpo azy. Zay ny baiko. Ny baiko napetraka Andriamanitra dia mazava ary ho an'ny mpianatra Jesosy Kristy ihany koa. Rehefa mamaky ianao ny afatra farany napetraka Jesosy ho an'ny mpianany, dia hoy Jesosy Kristy tompo hoe mandehana eny amin'izao tontolo izao nareo, mandehana any amin'izao tontolo izao nareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany hoe manomboka any amin'ny Genesis tonga ho amin'ny filazantsara ny baiko napetraka Andriamanitra ho an'ny mpino, ho an'ny zanany, dia tsy ny hitangorona sy tambatra amina toerana iray, fa ny hiparitaka, hiabetsaka, ameno ny tany ary ampanompo azy. Ara-panahy ihany koa dia zao ny tory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny anambarany Jesosy Kristy famonjena, hitondra fiainana ho an'ny olona, ary ny atonga ny olona tena hiaona marina amin'i Jesosy azo ny fiainana mandrakizay. Ny zavatra nisy nefa nanomboka teto amin'ny Genesis toko 110 ianao dia mahita an'ilay hoe fisainana babilôniana, fomba babilôniana, toe-po babilôniana. Raha ny baiko napetraka Andriamanitra hoe miparita ianareo, mameno ny tany, mizara, dia napetraky ny olona tamin'izany. Genesis toko 110 dia nanao ny tilikambon'ny Babela izy. Manasa anao hamaky ny Genesis toko 110, tsy ho vakiantsika eto izy, fa ho vakianao rehefa avy mizara an'izao teny izao hoe inona ny zavatra nitranga tao. Ny zavatra nitranga tao dia zao: andao sika ozy izy anao tilikambo, anao izay anakarana an'Andriamanitra, ary rehefa tonga eny ambony eny dia asiantsika tilikambo, dia asiantsika anarana izay hampalaza antsika, fa tsy hijanona, tsy handeha hiparitaka tsika. Zany hoe ilay hoe Babilôna, ilay fisainana Babilôna dia misy fanoheranao, misy fanjakan'olombelonao, misy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny hoe Babela, Babilôna. Zany hoe le Babilôna dia le fiarahamonina anjakan'ny olombelona, le fiarahamonina izay olombelona no manjaka, le fiarahamonina izay tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fanapahan'Andriamanitra, fa olombelona, didin'olombelona, baikin'olombelona. Dia izay mihitsy ny zavatra hitantsika eto hoe nanao biriky izy, dia nanao feta taminy, dia nataony solon'ny vato ny biriky, dia avy eo izy nanao tanàna sy tilikambo lehibe, ary ny tapony natratra ny lanitra hanao azony laza, fandrao ely any amin'ny firenena izy.
tsy maninona vakiantsika ihany le Genesis 1:1 ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo ary niresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka andotra azy tsara ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondritra ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho atsika ka ny tapony hatakatra ny lanitra dia anao izay azontsika laza fandrao ely eny ambonin'ny tany isika. Zay zany le Babilôna. Ny Babilôna zany dia nandany fomban'Andriamanitra, nandany baikon'Andriamanitra, nandany fisainan'Andriamanitra. Fa hoy izy hoe andao isika hanao tilikambo dia hanao trano dia hiakatra dia asiantsika anarana ampahalaza antsika fandrao ely isika. Zay le Babilôna. Ary amin'izao fotoana ao amin'ny Apokalipsia ianao, Apokalipsia 7:10 asay koa ianao hamaky an'izay fa tsy ho voavakintsika eto tsy lisy satria voavetra ihany ny fotoana. Fa amin'ny Apokalipsia ianao Apokalipsia 7:10 dia misy Babilôna ao, Babilôna anankiroa. Ny ray Babilôna mialatsiny fa ataoko amin'ny teny frantsay hoe Babilôna religieuse. Le Babilôna religieuse zany tsy misy an'Andriamanitra. Babilôna ara-pivavahana, fomba pivavahana, fiainana ara-pivavahana, resaka kristianina fa tsy ao Andriamanitra. Io le hoe lay biby dia nivoaka avy tany amin'ny tany, io le mpaminany santoka io. Dia misy koa le Babilôna ara-politika, io indray le fanjakana isatana ny manjaka, isatana no mifeny tany ary avy eo le antikristy no mipotra lay zanak'ilay ratsy, le mipotra avy any amin'ny ranomasina. Le firenena zany atao hoe ranomasina, Apokalipsia 7:13. Dia tsy ho voalaza koa eto daholo le izy fa eo amin'le hoe Babilôna ara-panahy, le Babilôna religieuse no resahako aminao hoe io le tiany tompo tenenina hoe mivoato ao Babilôna ianao. Eo koa le Babilôna ara-politika fa eo amin'le fomba pivavahana. Tonga any amin'izay tsika zany amin'izao fotoana. Ny Babilôna dia zao olombelona no manjaka ao, anarana antoko-pivavahana no indraindraina, anarana fikambanana no indraindraina, anaran'olombelona no indraindraina, ary ny fomba fiasa sy ny fomba fanao rehetrarehetra dia tsy mihaino ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra fa olombelona no manjaka. Tsy manambara any Jesosy Kristy ho mpamonjy na manambara ny Jesosy ihany ao anatin'le antoko-pivavahana, ao anatin'le antoko-pinoana, fa tsy Jesosy tanteraka, tsy Jesosy feno fa somitombony amina Jesosy fotsiny fa olombelona ny tena mibahana. Ary ny tena mibahana ao anatin'ny fiangonana Babilôna amin'izao fotoana dia resaka vola mamona. Fa ny tompo dia nilaza mihitsy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Raha ao amin'ny fiangonana misy anao tsy milaza ny resaka fahamasinana, tsy mitory ny amin'ny hoe tahotra an'Andriamanitra, tsy mitory ny fibebahana, any hoe fialana amin'ny fahotana ary tsy fiverenana amin'izany tsony, tsy mitory ny resaka fahamasinana, tsy mampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, fa vola ny voizina, fampiderana lamaody no atao, ny fahotana leferina. Babilôna zay, Babilôna zay, fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra, fanoherana ny tenin'Andriamanitra, mivoata ho ny tenin'Andriamanitra, mivoata ao aminy mba tsy hanananao ota, mba tsy hombonanao ota, mba tsy hombonanao faltona ao aminy, mba ary tsy arany fitsarana sy ny kapok'Andriamanitra ianao. Apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany. Fanjavatra dia davy ny tompo dia olona masina, olona tsy miharoharo amin'ny ratsy, olona tsy mankasitraka ota ary tsy olona miraitsokombakomba amin'izay olona ao anatin'ny faltona. Apetraka amintsika tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Raha milaza ianao ao anatina fiangonana, trano fivavahana iray, nefa ny mpitondranao ao, ny paster, na ny tompon'andraikitra ao, na ny lehilahin'Andriamanitra ao, olona tia vola, olona ao anatin'ny fijangajangana, olona ao anatin'ny fahalotona, zay le Babilôna zay.
zay le Babilôna zay. De inona ny tenen'ny tompo? Mandefera. Inona ny tenen'ny tompo? Mijanonao de miaraha ao aminy ihany fa ny tompo hiaro anao. Zay ve ny ambarany? Tsy zay velively ny ambarany, fa ny ambarany amin'ny Apokalipsy 7:20 de hoe mivoa miala tao aminy anareo ry oloko. Ny zavatra toriana aminao, mitory ny azo fijalian' Jesosy Kristy ve? Zay manafaka anao amin'ny lalan'ny ota sy ny fahafatesana. Ny azo fijalian' Jesosy Kristy zay mamono ny nofo zay tsy mandova fanjakan'Andriamanitra, nofo zay nandova ota, nofo zay tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Mitory ny azo fijalian' Jesosy Kristy ve ny ao amin'ny fiangonana misy anao? Fa raha tsy mitory ny azo fijalian' Jesosy Kristy, tsy hisy fiainana zany, tsy tena filazantsara zany, tsy milaza famonjena zany. Raha ny ao amin'ny antoko-pivavahana fiangonana misy anao tsy misy fananarana ny amin'ny fahotana, fa famporosiana azo vola, famporosiana angorokarena eto tany, Babilôna zay. Vakeo ny filazantsara lazain' Jesosy Kristy tompo, hoy izy hoe aza miariarena ety an-tany ho anareo zay misy kalalao sy arafesina manimba ary misy jiolahy manamby trano, fa miariarena ho anareo any an-danitra zay tsisy kalalao, tsisy jiolahy, tsisy mpangalatra manamby trano. Fa nitoriana aminao amin'izao fotoana, azo vola, azo fananana, azo arena, azo fitahiana. Mitahy tokoa ny tompo ary mitahy amin'ny fitahiam-panahy rehetra. Fa ny zavatra apetraky ny tenin'Andriamanitra raha toa ka mbola fanindraindrana ny nofo, resaka estime de soi nitoriana aminao ao amin'ny fiangonana. Zany hoe ianao dia olona tsara, ianao dia olona mahay, ianao dia olona mpandresy, ianao dia olona mahomby. Centré ao aminao, centré eo amin'ny olona, zany hoe mifatoka amin'olona. Ny olona no ivon'ny filazantsara. Babilôna zany. Jesosy ny ivon'ny filazantsara. Jesosy no ivon'ny filazantsara. Jesosy no centre, Jesosy no ampitondraina ny olona, Jesosy no asehon'ny olona. Raha ao amin'ny fiangonana misy anao resaka pensée positive, resaka cure d'âme, resaka fanindraindrana ny nofo, mifanohitra amin'ny filazantsara tena marina an' Jesosy Kristy zany. Fa ny filazantsara an' Jesosy Kristy dia milaza amin'ny Lioka 5:5, zay rehetra te ho mpianatro, zay rehetra te hanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka hanaraka. Zay ny baiko apetraky ny tompo amintsika. Fa amin'izao fotoana maloto ny fiangonana lazaiko anao zany. Ny ankamarony dia tsy manambara an' Jesosy. Ny ankamarony tsy mitory ny fibebahana, ny ankamarony tsy mitory ny fahamasinana, tsy mitory ny tahotra an'Andriamanitra, tsy mitory ny herin'ny azo fijaliana. Fa fanindraindrana ny nofo, fampiderana fananana, resaka materialisme, resaka fampiraiketana amin'ny tany ny zavatra misy. Ary tsy mitondra famonjena ny fanahanao zany. Laodiki zany, Babilôna, Laodiki, Apokalipsy 7:7. Anara-pivavahana, antoko-pivavahana, Laodiki zany. Raha ianao milaza fa converti, raha ianao milaza fa nateraka indray, ianao milaza fa nateraka avy any ambony, nanolo tena ho an' Jesosy, ny baiko apetraky ny tompo aminao, mivoa tao, mivoa tao, miala tao. Mbola toizantsika amin'ny toriteny manaraka ao aorianan'ity hoe ivoaka dia hoaiza dia inona anao tao, fa ny baiko aloha apetraky ny tompo amiko sy aminao, mivoa tao Babilôna. Raha olona pastera no tompony, raha olona pastera no omenao vola, raha mbola andoha didy, andoha didy, andoha fafolo karera, andoha anompo olona, Babilôna zany. Ny zanak'olona tsy tonga mba hanompo, hotompony, fa tonga mba hanompo. Apetraka amintsika tsara zany. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompony, fa tonga mba hanompo. Ny mpitondra anao ve? Tompony. Babilôna zany. Mivoa tao, mivoa tao. Toizantsika toriteny manaraka zany. Fa apetraka ny tompo mihitsy zany hoe raha te ho raisin'ny tompo ianao, raha te ho olona, dia mila mivoaka tao Babilôna.